Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin'ity andro anty inshallah dia irisadresaka isika mahakasika ireo fepetra takina amin'ny olona anankiray mba ahafahany manatotosa sy manatanteraka an'izany fifehezana zany manoloana ny finoana Islam. Ny finoana Islam iara-mahalala dia nisan'ny finoana anankiray manara-dalàna ka misy lalàna sy pitsopitso ny tokony arahana mba ahafahanao manatanteraka an'izany fanompoana anankiray. Ary mba ahatonga ihany koa amin'izay fotoana izay ilay fanompoana izay ataonao ahazo tombony ary voaray soamantsara izany fanompoana izany. Ka raha ny fifehezana manokana no jerena dia ireto teboka 5 reto no tokony jerentsika tsara amin'ny olona hanatanteraka an'izany fifehezana izany. Voalohany dia tsy maintsy mpino Islamo no manatanteraka an'izany fifehezana izany satria ny olon-kafa ankoatra ny finoana Islamo dia tsy voadidy aminy ny fanompoana na ny sola na ny fifehezana dia tsy voadidy aminy fa raha voapino Islamo anao dia voadidy avatrany aminao izany fanaovana sy ny fanatanterana zany fifehezana zany. Ka zay no fepetra voalohany. Fepetra faharoa dia ny olona anankiray ampitona sy manantsaina. Ny ampitona dia tsy zaza midikan'izany. Fa ao anatin'ny finoana Islam ihany koa dia tsy mitovy amin'ny famaritana izao tontolo izao ny olona ampitona. Amin'ny finoana Islam ny lehilahy anankiray rehefa manomboka manofy ka mivoaka tsironaina izy dia efa ampitona izay na dia mbola hitantsika aza ankizy ny endrika ivelany fa efa lehilahy izay eo anatrehan'ny finoana Islam ka ampitona izy efa manomboka eo dia tsy maintsy manatanteraka an'izany fifehezana zany. Fa raha ny vehivavy kosa rehefa manomboka mandeha na tonga fotoana izy na mandeha fadimbolana dia efa vehivavy ihany koa zany eo anatrehan'ny finoana Islam ka voadidy aminy ihany koa ny manatanteraka an'izany fifehezana izany. Zay zany no fepetra faharoa. Ary mbola anatin'ny fepetra faharoa ihany koa ny manantsaina. Tsy sanatria akory ny olona veriversaina na olona misy fahasembanana ara-saina dia tsy ho voadidy mihitsy izy satria tsy tomombana ny sainany amin'izay fotoana izay. Fa ny olona salama saina tsara dia ao anatin'izany ka tsy maintsy voadidy aminazy ny manatanteraka an'izany fifehezana izany. Ny fepetra fahatelo dia ny olona salama. Salama vatana no tiantsika tenenina eto. Satria ny fanompoana teneniny Allah subhanahu wa ta'ala hoe yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah subhanahu wa ta'ala ny mila ny fanamaivana zavatra tsotra eo aminareo fa tsy zavatra sarotra mihitsy. Ka ny olona marary raha ohatra ka mbola terena izy amin'ny fanaovana an'izany fifehezana zany dia tadidio tsara fa avesatra aminy zany ary mety misy fiantraikany ara-pahasalamana ka tsy voadidy aminy fa miandry amin'ny andro hafa izy raha ohatra ka hoe salama tsara izy ary inshallah zay marary rehetra moa tsy nafaka nantotosa ty fifehezana ty mangataka amin'ny Allah mba hanasitrana azy ireny ihany koa ny tenanay. Ka ny olona marary zany rehefa tapitra ny Ramadan manefa anireo andro zay tsy nifehezana raha ohatra ka 2 na 3 andro na 5 andro dia manefa an'izay izy aorinan'izany. Ary ny fahaefatra ny olona eo an-tanàna zany hoe olona tsy amin'ny voyage. Ny olona amin'ny voyage dia nomeny Allah subhanahu wa ta'ala alalana ny misakafo na manapaka fa rehefa vita ny fifehezana na ny volana Ramadan mandoa ny andro izay nitapahany tamin'izany fotoana zany. Fa ny olona eo an-tanàna kosa zay le voalaza ny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny andiateny masina hoe faman shahida minkum shahra falyasum. Nizaniza aminareo tratrany zany volana Ramadan tafiditra amin'ny volana Ramadan ka izy eo an-tanàna fa tsy amin'ny voyage dia tsy maintsy voadidy aminy manatanteraka an'izany fifehezana izany. Fa ny olona amin'ny voyage kosa manan-tsafidy raha ohatra ka mbola maivamaiva n'le voyage afaka manohy ihany izy ny fifehezana. Fa raha ohatra ka tena sarotra satria tany aloha tany ny voyage dia amin'ny chameau amin'ny cheval fa ankehitriny efa mety aeroplanina na ihany koa fiarakodia tsy dia hita lavitra loatra tsy dia mandreraka afaka misafidy izy amin'izay fotoana izay hoe hifeva izy sa hiama izy amin'izay fotoana izay. Ary ny farany dia ny vehivavy madio amin'ny fadimbolana sy ny vehivavy madio amin'ny raha mikorina aminy aorian'izany fiterahana zany. Ny finoana Islamo dia ny vehivavy raha ohatra ka tonga fotoana zany dia antsoina hoe maloto.
tsy maloto ara-batana sanatria fa maloto ara-pinoana izy amin'izay fotoana izay ka misy ireo fanompona maromaro izay tsy azony atao amin'izay fotoana izay fa karazany hoe makarepo izy amin'izay ny sola tsy azony atao amin'izay fotoana izay ary ny mitazona ny mosahafo tsy azony atao ny miditra amin'ny moské tsy azony atao ary ny hijanona ao moské manao tawaf tsy azony atao ary tafiditra anatin'ny fanompona tsy azony atao ihany koa ny mifehivava fa rehefa tapitra ny fadimbolany dia manao fikasana izy ary miditra ao anatin'izany fifehezana zany rehefa tapitra ny volana Ramadany manana ny safidy izy amin'ny taona iray manontolo hoe oviana izy mandoa an'izay zavatra izay tsy vitan'izay zay ngamba no karazana fampasahivana tamintsika mahakasika ireo fepetra ka raha ohatra ny olona anankiray na feno ireo fepetra sady mpino islamo izy ampitaona izy salama vatana izy ary ihany koa olona eo an-tanàna fa tsy nanao voyage vehivavy zany fanampin'izany hoe madio izy tsy misy fadimbolana dia voadidy aminy ny manatanteraka an'izany fifehezana izay zay ngamba no karazana fampatsiavantsika tamin'ity androany ity soraka nanaraka an'izany hatranam-piandohana ka hatramin'ny fiafarany ary mbola mangataka Ramadan feno fahasambarana feno asoavana ity Ramadan 2020. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.